roso amin'ny fivoahana amin'ny crise politika isika eto Madagasikara ary tsy ho ela dia ho tafapetraka ny tetezamita tena izy. Izay no ifaliana satria efa niandry ela loatra ireto vahoaka malagasy efa roa taona sy tapany mahery zay no niaina tao anatin'ny tebiteby, niaina tao anatin'ny fahantrana ka mendrika raha mandray andraikitra ny mpanao politika. Manomboka izao dia hiezaka tsy hiezaka fotsiny ihany fa tsy maintsy manatanteraka ny zavatra izay nisoniavina na tamin'ny tondrozotra zany izay natao soniteny vato na ny cadre de mise en œuvre ny feuille de route izay natao soni androany. Zay angamba tena zava-dehibe ny mety hoe afaliana manokana ho an'ny tenako dia ny fahavitany izay soni izay sy ny firosoana amin'ny tetezamita tena izy ny zavatra hafa afaka mandefitra ihany ny mouvance Ravalomanana.